De falifaly hatrany zay mitsidika ny tokantranontsika tsirairay avy atao anaty zanam-pandaharana mazava ho azy dia efa hainao tsara le hoe 3 minitra ho an'ny fifamoivoizana zay ifampizarantsika moa zany zay mba hoe azo ifampizarana manodidina n'izay fampiasana ny lalana sy ny resaka fivezivezena amin'io lalana io mazava ho azy fa tsika rehetra dia tafiditra ao anatin'izany satria dia samy mampiasa ny lalana daholo na mitondra fiara na mitondra bisikileta na mpandeha tongotra. Fa zay indrindra ny mazava-dehibe an'ity fandarana zay atolotry ny Sisel radio sy télé miara-miasa akaiky amin'ny auto-école orientale sy ny CLTP 11SN zay hitanao ery ampitan'ny Supermaki Supermaki Morafeno zany ary ery Beril Rose ampitan'ny centre de lavage ary indrindra ery Vohitsara ampitan'ny Tropical Fruit. Ny ao amin'ny auto-école orientale moa dia mazava ho azy fa dia mampianatra mitondra fiara, mampianatra code de la route indrindra ary ao ihany koa dia ahitantsika raha ohatra hoe na dia efa manana permis anao fa mety mba te hanamafimafy kely ny fifehezana mitondra fiara na hanamafy code de la route dia mampanao an'izany ihany koa tsika fa izay no ela fa mahakasikasika an'izay ihany no resantsika eto androany zany tsika dia resaka indray efa naverimberintsika foana moa zany ny resaka ho antsika mpandeha tongotra indray zany mba omena hafatra kely androany na tsika olon-dehibe indrindra ireo kilonga madinika zany zay mampiasa ny lalana zany efa nafarana foana tsika rehefa mandeha zany ny tsara kokoa ny tsara ny tena tsara mihitsy moa zany dia eny ambony trottoir hatrany no mandeha rehefa mampiasa an'io arabe io zany mba tsy hoe eny amin'ny tsy eny amin'ny arabe tsika mandeha fa ny arabe zany dia natokana ho an'ny fiarakodia sy ireo zay misy pneu zany ny bisikileta sy ny tomobile moto zany fa kosa itsika mpandeha tongotra dia eny amin'ny trottoir zany no natokana antsika mety hoe zavatra miverimberina amintsika zany fa nefa tena maro tanteraka atsika zany manampy dia amin'ny fiarovana atsika zany ny fanatanterantsika an'izay ray zay fa mifaharoa dia fandraisantsika teto ihany koa fa nefa dia tsy mampaninona mihitsy moa mamerina azy satria lazana zany kosa aloha dia tsapa fa dia tena betsaka ireo atao hoe mba mandray ny hafatra zany eo amin'ity zanam-pandarantsika ity na tsy ny rehetra moa fa dia misy foana no mandray ny hafatra ary dia omena kokoa manokana mihitsy zany ireo zay mampaheriny amin'ny lalana eny isan'andro hoe mahafinaritra ny fandarana fa dia mahafinaritra daholo koa ny vahoaka ny tamatavy rehetrarehetra dia tohizantsika hatrany ny firesahana faharoa akoatra ny fandehanantsika amin'ny trottoir dia efa nafarantsika ihany koa ny fiampitana amin'ireny ataontsika hoe toerana natokana hiampitana ireny na ny passage zébré zany zay tsara aloha manamarika fa ny ataontsika ny commune urbaine Toamasina aloha zany ialana tsiny raha voatonina eto fa dia tena hita hoe fa manao ny ezaka tokoa amin'ireny ny fametrahana an'ireny marquage au sol ireny zany zavatra efa hita zany ka tafiditra ao anatin'izany indrindra ity resantsika ity dia hoe ny passage pour piéton zany hoe nilay fiampitana natokana ho an'ny mpandeha tongotra zay hitantsika eto amin'ny sary maro tokoa tsika nefa azo lazainy hoe manaraka an'izay zany satria mazava hoazy fa dia mba miaro ny haitsika moa zany ary miaro ny manodidina ihany koa fa tsikaritra ihany koa nefa fa misy ihany zany ny olona ihany koa zay miampita amin'ireny toerany ireny ety ampidirana amin'ny passage pour piéton izy zany dia miditra tsara ao anatin'ilay fiampitana fa zany hoe raha hitantsika eto amin'ny sary zao dia somary misopirana izy zany mandeha amin'izy zany hoe mivoaka ny io lay passage zébré io zany izy na lay passage pour piéton na lay toerana natokana ho am-pandeha tongotra zay hitantsika moa zany eo amin'ny sary zao dia milaza hoe raha le manaraka an'ilay maitsomaitso mahitsy ianao dia hoy zany hoe iny zany no mety tsy miala ao anatin'iny raha tsy tafiampita soamantsara fa tsy mety zany raha ohatra hoe misopirana ianao dia mitovy amin'ny tsy ao anatiny ihany zany ianao zay zavatra zay zany dia mety hitera-doza ary tsy mahazo ny rariny raha teo anao moana sady efa marary no mety haratra sanatriany zany raha sanatria ka hoe amin'izay fotoana izay no mitranga ny loza zany ka mba hisoroana tanteraka ny loza dia tsara raha antsika zany zay hoe ao anatin'ny passage zébré hatrany zany tsika no miampita ary afatra kely ihany koa tsika koa dia rehefa mampiasa an'ireny toerana hiampitana ireny akory dia tsy hoe tsika ny tompon'ny lalana zany tsy hoe tsika ny tompon'ny arabe fa ny arabe zany dia atsika rehetrarehetra moa izy io fa tsy hoe ho an'ny mpondra fiara ihany na ho an'ny mpandeha tongotra ihany ka zany toerana indramina ihany zany izy io dia mba kingakinga ihany tsika ary mailomailo ihany koa zany na dia hoe eo ambonin'ireny toerana fiampitana ireny zany ao anatin'ny fitandremana tanteraka hatrany
raha zanat'izany koa dia mba manafatra ihany koa atsika mpitondra fiara sy moto sy bisikileta koa zany mba tokony efa mirepere an'ireny toeran'ireny zany satria mazava ho azy ny tokony atao rehefa tojo amin'ireny dia tsy maintsy mijanona zany ianao mandefitra satria ny mpandeha tongotra ny prioritaire zany rehefa tojo amin'ireny toerana reny ka dia atsipy moa ny teny eny mpony mahalala zany fa dia ho atsika rehetra zay fa dia miraro soa atsika indray fa dia zay ny 3 minitra amin'ny fifamoivoizantsika ao amin'ity androany ity dia mankasitraka tompoko lahy mankatelona tompoko vavy